Caméra activée. Ok. C'est bon. Salama nareo. Za no Yang fa avy matao Malala Sisters. Za no Finono fa avy Malala Sisters. De tonga soa atao amipejinareo. Faly zay androany nonitra vidéo nareo. Tsy kilalao ny fampizarantsika eto androany fa tantara tena nisy nenanay sy Finono. De zay ny antony tsy maha eo an'ny felina sy lalaina. Sarotsarotra ny izaran'le izy fa hiezaka izay androany hitantaran'le zavatra nenanay. Zavatra nitranga valy taona lasa. Ty zavatra tantarainay aminareo ty tamin'ny 2014. 29 mai 2014 no niraisina mpandray. Valy taona zany zao mahampandray fanasany tompo aho. Nanao fety niaraka tamin'ny namana sy ny havana, lanonana tsara. Eny e tsy izay aloha tena hoe tsara anatin'ny fandraisana fanasany tompo fa niareva avy any am-piangonana zany de niaraka. Inona zany le tena tadidindry le fety natao ndry tamin'ny fotoana io le sakafo no hanina sa le sensation ndry tamindry nandray voalohany indrindra. Fa tsy any le resaka dingana lehibe zay anatin'ny fiainana. Fa tantara zavatra tantarantsika eto androany sy fampizarantsika amin'ny olona de zavatra nitranga roa andro taorianan'ny andro fandraisana fanasany tompo iny. Zany hoe nitranga tamin'ny 31 mai 2014. Andro sabotsy izy io, plaque 1er juin fandraisana fanasany tompo. De ny ao am-piangonana moa zany rehefa alohan'ny fandraisana fanasany tompo de misy ny atao hoe fanomanam-panahy. Tokony mamonjy an'io fanomanam-panahy io zay vao afaka mandray ny lahadiny iny satria le izy zany en quelque sorte ohatry hoe manasa ny vilianao zany ianao alohan'ny isakafananao. Fa précise hoe firy taontsika tamin'izany? Ie, tamin'izay fotoan'izay zay za 15 ans de Finono 12 ans. Sabotsy ny andro andeha hanomana fanahy, may ery andeha ny lehibe tsisy afaka atao an-trano. De Finono nanaiky anaraka anahy de isaorako eto izy moa nanaiky izy hoe andao hiaraka amiko andeha hivavaka zany. Tamin'izany izy mbola tsy mpandray fanasany tompo fa andeha izy vonany hanomana fanahy miaraka amiko. De niainga am'izay zay. Ito zany le tantara tiana hozaraina aminareo. Rehefa nivoaka ny vavahady aloha zany zay de azavaina kely aminareo fa misy lalana manivaka avy ato amin'ny ankavanana. Mandeha any amin'ny fiangonana vetivety kely izy de tonga any am-piangonana raha manivaka amin'ny lalana iny. Saingy tsy azo andehanana iny lalana iny satria mangina, tsisy olona, teritery de bedin'iray aman-dreny zay. Tsy azo andehanana. Atao amin'ny ankavia misy lalana manaraka-arabe. Tonga any am-piangonana ihany fa elaela, lavidavitra sady fiakarana be makany am-piangonana. Zany hoe mila maka bus na mandeha bajaj zay vao tonga any am-piangonana. Inona moa zany fanapa-kevitra tamin'izay fotoana zay rehefa nivoaka ny vavahady. Andao rangany de anivaka. Vetivetsika de tonga any. Sady efa tarintsika tamin'izany. Amin'ny dimy no fidirana tamin'ny vara sasany zay niainga tao an-trano. Ie. De hoe andao ary. Nanivaka zay. Nandeha tsara, lamina tsara, niresaka zay teny an-dalana, tsisy olana, falifaly, nafinaritra. De teo am'izay no nitranga ny zavatra. Tonga tamin'ny lalana anankiray zany zay alohan'ny vilina no henoko tampoka nisy naninga ny roboko sady nanabrotsaka ny kilotiko. Fa talohan'izay nisy zavatra tsapany Finono afaka mitantara Finono hoe inona zavatra tsapany satria talohan'izay nisy zavatra niainany fa ny anahy nanomboka teo le izy mitaitra be. Oh mon dieu! Ça zany ny vision quoi. Miara-mandeha ohatry zay sy misy lehilahy avy any hitako manaraka de manatona fa tsy hitako zany izy tamin'izy nanaraka ny arzay fa tamin'izy nanatona fotsiny misakropir ohatr'izao izy de za zany tsy nahita le lehilahy fa hitako de côté ohatr'izao izy fa zany nieritreritra hoe namany aingo averiko fa nanao giligiliky anazy de avy eo am'izay sary vatotoko ohatr'izao hitako hoe nabotsakeko kiloty de taitra be zany après zany etritra hoe namany le izy de avy eo rehefa nitodika de zavatra tonga tato an-tsaiko indray hoe sao de mpanendaka de zavatra réflexako voalohany mbola tamin'ny fotoana io naka ny telefôna tato aorianany paosiko satria za hoe ohatra hoe fa minatsy ny telefônako nalainy telefônako zao nitadiny eto akaikely eto de zay vao nitodika am'izay de nitodika tany amin'ny aingo niara-nitodika zay. Fa ny Finono zany tena taitra tamin'ny réaction satria tamin'ny fotoana io tsy fantatro hoe inona ny antony mbola zaza 15 ans tsy mandeha ny am-piangonana isaky ny lahady fa tsy de tena hoe à fond be anatin'ny fivavahana sy ny sisa fa niaraka tamin'ny baiboly koa zay fotsiny tadidiko hoe nandeha tamin'izay nandeha tongotra de ty baiboly ty tazomina atao eny eo akaiky ny fo eo anilany fo fotsiny zany le baiboly de rehefa nitranga zay zavatra zay rehefa taitra tampoka tonga de niodina tany am'le olona tsy fantatra akory hoe iza ny olona tao afara tao tsy fantatra zay na tsy nisy zavatra tao an-tsaiko tao fa tonga de niodina fotsiny de ty baiboly ty tonga de nahinjitro tany aminy de hoy za hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy
tena de rehefa anteny an'izay rehefa naninditra ny baiboloko teo de tonga de niemotra le lehilahy ohatrany hoe taitra be zany izy le lehilahy ankizy lahy tanora 19 ans ngamba raha nisy lava be izy de menamena masony zay zavatra tena tonga de hitako nyle finoana moa zany tena mampetsi-po azy le izy satria tena mbola kely izy tam'izany tsy de tena niresaka an'le izy tsony zay théorie de mety hoe misy traumatisme kely normal be le izy raha misy traumatisme satria tantara misy agression niaina agression zao zay fona tam'izay fotoana zay de normal be le izy raha misy traumatisme efa mikolotiny efa miborotsaka ary efa mibritana izy teo anatrehana izy finoana tadidiny finoana ve zany za tsy nijery tany amin'ny partie ambany mihitsy tadidiko fotsiny izy tamin'izay fotoana zay nanao t-shirt vert tsy nijery tamin'ny partie ambany fa ny telefonako tonga de nalaiko te hoe iantso olona de niteny amin'izay hoe antsoy dady de avy amin'izay rehefa za tamin'ny fotoana tsisy crédit de eny mafy be le satria za zany tena marina tena tsy nitodika loatra tany amin'ny lehilahy zany tonga de tsy te hoe nanana be tamin'le izy fa iaingo za nitodika zany de iaingo le nanao an'le baiboly zay ma tonga hoe flou be n'image ko an'le lehilahy zao tsy mahatadidy an'izany hoe izy menamena masony na ohatry zany fa tena fraction de seconde fotsiny de tonga de juste après téléphonako efa teny an-tanako zany le satria zay tonga de nalaiko voalohany nitapy numéro de zany teny egny tamin'izany hoe za tsisy crédit tonga de zakeny za tamin'izany de za amin'iny miteny mafy be hoe ka za tsisy crédit tsy mba mahay mody miteniteny amin'ny hoe mody antsona na ohatry zany de iaingo no niteny hoe ohatry hoe mody atao fotsiny de avy amin'izay de tsy mba modimody niantso koa fa tena natsoko tokoa nefa fantatra hoe za tsisy crédit dikan'izany eno mafy be le izy votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel danareo le ohatrany hoe wine kely zany de efa ampijery eo de hoe de mody resaka ihany zay mahatonga nala za tsy nahita ny izany zavatra rehetra zany satria za mitodika ohatry zao zareo mitodika ihany de za mody mitodika ohatry zao am'telefona hoe dada zay ty nefa eny mafy be le madama miteny hoe votre crédit est insuffisant misy olona mihitsy moa nandalo teo tamin'izay fotoana zay za mitazona ny baiboly any de miteny aza manatona anay mihitsy de le tovolahy niemotra ihany izy miemotra ihany izy sanalatina anay tsony izy tamin'ny fotoana io fa nataony ihany izy satria teo alohany teo izy nanome fafinaretana nisy ataontsika hoe 50 mètres angamba nelanelanay de teo alohany teo izy nanome fafinaretana ny tenany za mitazona ny baiboly eo ihany za miteny hoe avy zay iantso vonjeo fa ataovy ihany iantso vonjeo zay tsy nanatona anay tsony izy mandra-pavitany nataony de rehefa vitany nataony zay fonona tsy nietsika mihitsy nisy fotoana raha nisy tovavy en fait nisy trano teo akaikin'le janonanay nisy ankizy vavy nivoaka avy eo fa tsy sany antso zay fonona tsy sany teny tsy niantso tiako tenena hoe hafa mihitsy zany le réaction le fihetsem-po rehefa miaina zavatra ohatran'izany agression ohatran'izany mety hoe tsika avy any ivelany tsy mena an'le izy mieritreritra hoe vendrana be koa nareo maninonareo tsy niantso vonjy maninonareo tsy fa tsy fantatra mihitsy hafa mihitsy ny réaction nay tamin'izay fotoana zay mety natao ohatra zay hoe raha miantso vonjy eto zay de inona ny mety ahazo anay na ohatra zany ampatsahivina fa lehilahy tena lehilahy lehibe ranjanana izy de zay olona kely eo anatrehany de tsy nanao nininy zay alohanay fotsiny niandry navitany ny zavatra tokony ataony teo de tsy sany nandeha koa zay satria zay miteny raha vao miala amin'ny lalana ny toerana nisy anay io de le lalana idiranay mbola lalana vao tery noho ny efa nisy anay de niandry zay rehefa vita le izy de lasa le ankizilahy lasa izy fa tsy nikitika anay intsony de rehefa lasa izy de mifampijery zay finoana de niazakazaka be am'izay avy eo farak'izay niazakazaka niazakazaka azo niainay natao mandra-pivoaka tany amin'ny arabe satria niditra elakela trano be mihitsy de tafavoaka ihany zay avy eo de nandeha niazakazaka hatrany am-piangonana tonga tao am-piangonana am'izay de mipetraka de nitomany be am'izay finoana avy eo satria zay vao nidina le adrénaline rehetra sy le zavatra ohatrany hoe eo vao tonga saina hoe inona ny zavatra mitranga teo enjany ny tantara iny zavatra niainana tena marina tantaraina ka mora fa tsy mora nitratra ny agression ny zavatra tiana ho tantaraina sy ho ampitaina angambany amin'ity androany ity hoe inona tao rehefa tena fakafakaina le zavatra nitranga tamin'io fotoana io de voalohany indrindra aloha zay tsy nanaja ny teniny lehibe
sy ny ray aman-dreny zay nahatonga ny tratra an'izay zavatra izay satria efa tenenina foana zay fa tsy mahazo mandeha amin'ny lalana maniva akio raha dia maniva kara lalana mampidoza dangereux mbola nandeha tamin'io ihany zay ny faharoa ny zavatra tsapako tamin'io fotoana io nandefa ny anjelin'Andriamanitra teo anelanelana satria tsy samy kitika any antsony le tovolahy tsy tompony tenany izy satria izy sura tanteraka mihitsy fa avy nifoka rongony izy nifoka moly tsy haiko zavatra ny foany fa en tout cas tsy tompony tenany nefa tsy sa nanatona anay intsony mihitsy izy na dia nanao zavatra nataony teo amasonay raha tsy sa nanatona anay intsony izy dia tamin'izay fotoana izay natsiaro tena hoe voaro izahay dia nanomboka teo angamba ny tena natsapako hoe misy tokoa zany Andriamanitra zany neny efa ohatrany hoe paradoxal be hoe avy niraisina mpandray fanasany tompo izay le teneniko aminareo hoe nivavaka foana isaky ny lahady miaraka amin'ny lehibe sy ny sisa fa ohatra mbola tsy tonga saina tsara n'izany hoe fisina force hery ambony afaka miaro zany fa tamin'io fotoana io dia hoy za hoe tena misy tokoa zany Andriamanitra zany tamin'izany hoe nafako ny teny hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy avy aiza zany fanamasina ve ny tato anatiko nampiteny anahy hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy fa zay zany tiako zarena aminareo misy Andriamanitra ary miaro amin'ny fomba maro samihafa izy ary miteny amintsika amin'ny fomba maro samihafa izy tena message tsara zany tiana ho zarena aminareo androany tsy hoe zay akory eto andrabiraby ny olona voaolana tsy teny akory hoe tsy voaro matoa misy olona voaolana tsy zay le tiana tenenina ary rehefa tsapako hoe miaro Andriamanitra miaro amin'ny fomba maro samihafa izy ary ny zavatra rehetra izay mitranga amin'ny fiainana avela mitranga noho ny antony misy antony daholo ny zavatra rehetra za zany eto dia misotra ny finoana koa nanaiky anao an'ity vidéo ty miaraka aminy nangataka amin'ny finoana hoe mba anaiky ve finoana iaraka hitantara amiko mba tsy ho irery eto anatrehan'ny caméra eto hitako hoe mitouché be anazy le tantara dia izay teneniko hoe merci finoana kakinareo fa mahita kely izy tena mitouché be amin'ny finoana mba nizy ary ohatra tsy dia tonga saina akory tamin'ny moment io satria voalohany indrindra aloha zany averiko indray hoe 12 ans tamin'izany tamin'ny moment io tamin'izy hoe name fafinaretany any tenany teo alohanay tamin'izay zany no nahitako lehilahy nanao an'izany zavatra zany ianao mahakely anao za tsy ary nahita zavatra fa zay zavatra hitako voalohany dia indrindrandrindra hoe tsy mba nijanona teo amin'le hoe tsy haiko hoe raha ohatra hoe nampisesehony teo fotsiny le izy fa tena hoe nila nitaperiny mihitsy ny zavatra tiany atao zany zay izy vao niala lasa izy dia zay aloha zany ny traumatisera voaladrindra manarakaraka an'izay ianao zany tsy fantatrao mihitsy hoe ake c'est ça vu que c'est ça tamin'ny moment iny hoe tsisy hoe protection tena hoe protection zany tsy hay mihitsy à quel moment il est là io afaka hiverina nantina tampoka raha mihazakazaka tampoka ary dia aninona izay andeha hitsoaka dia izy nefa ny andeha malakilaky noho izay ho tratrany eo dia inona raha ataony za raha ohatra hoe savy andeha hitsoaka dia amelany zoky eo nefa raha tsy hitsoaka dia hanatrika an'le izy eo iny tsy fantatra hoe mitondra antsy fe tsy lehilahy ty sa tsy mitondra antsy inona mahatonga anazy niala ohatra zao aminay dia avilany eto fotsiny nefa zay hitany tsara mihitsy hoe tsisy protection hitany tsara mihitsy hoe vulnérable eo anatrehany fatany hoe kely bitiny kely zay fatany hoe zay tsy asahikita dia efa maninona zay navelany teo amin'ny toerana tsisy olona tsisy ninona sans défense dia hoe ozy hoe hijanona eto dia zany zavatra rehetra zany rehefa tonga tao am-piangonana zay vao latsaka ny raha zay vao mitomantsy hisorako zany satria tamin'ny fotoana elle est quand même restée forte betsaka finoana namarana koa an'ity vidéo ity dia niteny zay nosafidiako tamin'io 29 mai 2014 io zay hita ao amin'ny Hébreu 7:10 andininy fahenina tapany by dia manao hoe Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra inona no azon'olona atao amiko zay zany ny teny sy ny tantara kely tiana ifampizarana taminareo dia hiteny aminareo zay hoe aza misalasala nareo mitantara zavatra niainanareo mety hoe zavatra surnaturel zavatra incroyable raha manatantara tahaka izany nareo dia alefaso MP ao aminay manala sisters fa mety hanao vidéo zay fonina izarana zany tantarana zany mety hoe format vaovao atao raha tianareo afaka tazomina anonymanareo fa aza misalasala tantarana zany aminay na raha ohatra hoe te hifampizara fotsiny nareo dia amaly nareo ao amin'ny message privé ao zay dia zay moa zany tena votoatin'ity tantara ty dia hoe misy Andriamanitra miaro antsika Andriamanitra matokisa azy ary rehefa miaraka aminy dia aza matahotra nizao fotsiny tsarovy ny fiarana amin'Andriamanitra akory tsy midika hoe tsisy zavatra hitranga aminao tsy midika hoe tsisy olana fa midika hoe tsy irery ianao anatin'izay zavatra rehetra izay misaotra anareo naharitra tavatra amin'ny farany Jehovah mpamonjy ahy ka tsy atahotra inona ny azon'olona atao